manambahiny fampahalambavao am'titakariva ity maître Ihaja Rakotoson atao anatin'ny andro maromaro vitsivitsy tokoa mantsy dia niteraka resabe ny raharaha mahakasika ny fisamboran'ny Bianco andramatoa Claudine Razay-Mamonjy moa izay efa fantatritsika fa ilay mpandraraha fanta-daza eto Madagasikara. Miarabanao maître tonga soa ato anatin'ny fampahalambavao. Miarabanao madame Sitraka ary misaotra ny antenne FIFA nanasanay amin'ity fandaharana ity. Fantaniana avy hatrany maître no antonikonao inona no hevitrao mahakasika ny fisamboran'ny Bianco andramatoa Claudine Razay-Mamonjy. Tsotra ny zavatra afaka tenenina dia ny tsy fanarahan-dalàna ny fanjakana ankehitriny eo amin'ny raharaha am-pitsarana. Voasambotra madame Claudine tamina toerana anankiray publika mivoaka tamina lanonana ara-panatanjahantena. Teny tamin'izay fotoana izay andriamatoa ministra fitsarana hoe fanahoana dia atao spectaculaire ohatran'izao ny fisamborana ny madame Claudine, izay lazaina fa mpanotsaina ny filohan'ny republika sy manam-bola. Tsara tsahivona angamba fa misy tantara ity fireneny ity. Nahoana moa ny ministra fitsarana ny tonga dia hiteny avy hatrany hoe nahoana natao spectaculaire ohatran'ity izy ity. Amin'ny maha-ministra fitsarana azy manana tokoa ny atao hoe obligation de réserve ave dia hiteny ianao hoe spectaculaire fisamborana madame Claudine nefa tsy ampy heritaona akory zay. Zavatra tsy fanao eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy, olombelona iray mandevona ny rafozany no anaovana arrestation. Apetrako aminao zany monsieur le ministre fanontaniana hoe spectaculaire za sa tsy spectaculaire. Ka raha ohatra ka spectaculaire le izy inona ny fepetrany raisinao mba niteny ve enao hoe tsy fanaontsika malagasy zao satsia nametram-panontaniana zany zay am'izay fotoana zay hoe respecter satsia ny obligation de réserve na dia hoe ministra mitantana ny fitsarana ara ny tenany tsy anjarany mihitsy no hiteny an'izany hoe spectaculaire io na tsy. Eo akaikin'izay tsara tsahivona angamba fa madame Claudine nge alohan'ny samboran'ny Bianco azy tamin'ny heritaona lasa zay tamin'ny andron'ny prime ministre Ravelonarivo. Firy nisan'ny convocation nanefa tany madame Claudine ary reny-tany rain-danitra fa tsy mipoitra izy. Ankehitriny dia rariny nataon'ny Bianco satria zay ny tenen'ny ministra fitsarana hoe tsy mety ny fomba fiasa Bianco raha ohatra ka sambotra azy ohatran'ireny. Mbola ho avy moa za hoe ahoana ny fomba nanaovana ny enquête fa nanaraka procédure tsy hanao avocat-ny Bianco fa manao observation fotsiny momba ny procédure d'enquête. Amiko rehefa sarotra fitadiavany olona dia mefara amin'ireny izy. Mialatsiny miteny ny ka ny andriamatoa Augustin Andriamanoro satria mpiaro azy haiko tsara io dossier io, haiko tsara mihoatra ny fahafantarany olona azy fa tsy miafina mihitsy ake ministra Augustin no samboriny ary tsy nisy convocation. Zay zany tiany olona zaina dia arovana zany ny olona ao anatin'ny HVM. Mora teo andriamatoa ministra Rivo tany Tomasina dia niteny fa miray fo raisaina amin'ny madame Claudine. Tiany lazaina ve hoe miray fo sy raisaina amin'ny olona zay olazaina fa manao infraction ohatran'izao. Fantanena mipetraka zany hoe ity fitondrana ity ve zany dia micautionné amin'ny resaka corruption, resaka fanodikotonam-bola zay ataon'ny madame Claudine. Fanontaniana mipetraka zany. Ankehitriny dia sous mandat de dépôt madame Claudine, zany hoe matoa ny chaîne pénale fa tsy ny Bianco manao mandat de dépôt any madame Claudine dia misy charge izy zay. Zany hoe mety tsy manana didy raikitra izy fa kosa misy charge. Zany hoe voaporofo fitsarana ankehitriny zany fa ity fitondrany ity dia tena manao infraction eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Porofo zany
sénateur Andriamadavy nge miteny mahitsiny hoe sambory ianiny zany hoe fatany zany fa nisany fraction nge zany nataony madame Claudine eo alohatsika nandritra ny fitazoman'ny Bianco Azincourt zany nandritra ny fanady adiana azy marobe ny hetsika izay nitranga maître indrindra ny fihetsika ireo mpanohana Andriamatoa Claudine Razay-Mamonjy nisy mihitsy ara ny fanambarana nataon'ny HVM sy ny mandidina ny gouvernement tahoana indray ny fahitanao an'izay manahirana ny fahitana an'io satria samy nahita tamin'ny ainao manjery sy tamin'ny serasera maro isan-karazany fa firy moa ny isan'ny taxi brosy tonga tao nitatitra olona kajikajy dia milaza fa 400 zany hoe en flagrant délit nge zany sénateur Rina Andriamandavy mitondra an'ireo olona reo zany hoe n'incité olona anao rébellion manao destruction de biens de l'État incitation à la haine en flagrant délit zany satria misy sary fanontaniana mipetraka dia ity manao ministre ny fitsarana ainao no nametraka baiko laza mihitsy fa avotsory madame Claudine satria misy vindicte populaire mety antra raha fantatrao fa misy ny vindicte populaire mety antra maninona no baiko nomenao hoe avotsory madame Claudine fa maninona tsy le olona manao vindicte populaire zay efa nanao commencement d'exécution fa tsy résolution intellectuelle zany hoe tentative zany io zavatra io punissable maninona tsy samborina i sénateur Andriamandavy zay tratra en flagrant délit areo tsara tenenina fa amin'ny mampiaro ny sénateur Lilison dia lazaina fa nisorona tamin'ny toerany sénateur Lilison ary nanaovana mandat d'arrêt satria en flagrant délit misy principe généraux de droit zay tena tsy maintsy arahana ao amin'ny atao hoe bonne gouvernance dia ny principe d'égalité de tous devant la loi sy le hoe principe d'égalité fotsiny zany hoe raha natao tamin'ny sénateur Lilison zay narovako natao hoe flagrant délit nefa mbola tsy hita proof dia natao ny mandat d'arrêt ny justifiena mandat d'arrêt dia hoe flagrant délit olona mampisaina tanàna fa ity tsika dia en fasina sénateur izay mitondra vahoaka rébellion zay nitoraka trano-panjakana destruction de biens de l'État zay incitation à la haine satria miteny hoe zahay zanaky Betsileo dia tsy manaiky ny anagadrana Betsileo tory koa zany Ravalomanana sy Ravatomanga zay eto Antananarivo za tsy hiditra am'izay satria tsy ao apoko zany ary tsy nitaizanao an'izany misy flagrant délit ny ohatran'izany ve petraka amin'ny fanontaniana hoe Andriamatoa lehibe an'ny Sénat Andriamatoa Rakotomanana honoré avec tout le respect que je vous dois maninona ianao tsy manao main levée any immunité any sénateur Rina Andriamandavy zay hita fa en flagrant délit fanaovana izao fihetsika izao mamofady iza teto amin'ny tany amantany sy fanjakana no sa hitoraka bro-panjakana fitapoko hitapireneny zany nalefa ny Bianco ko tany amin'ny chaîne pénale andrarà zany hoe nisy aloha zany ny fanapahan-kevitry ny fitsarana tao dia ny apiditra ponja ny Ramatoa Claudine Razay-Mamonjy taorian'izay nefany dia nisy an'ireny sy onjavatra nitrangy ireny hoe niditra hôpitaly Ramatoa Claudine Razay-Mamonjy torana sy ny sisa ataontsika ao anaty farango maître hoe cinéma ve reny sa hoe ahoana mbola fanontaniana mipetraka aloha zany androany anefa retampoka indray fa nisy nandefa any ivelany Ramatoa Claudine Razay-Mamonjy ahoana indray ny fahitanao an'izany sarosaron-javatra rehetra zany ny ohatran'ny 20 taona no nampiaro ny tena ary manana traikefa tokoa ny ao amin'ny resaka pénal misy règle de procédure tsy maintsy arahana rehefa mampiditra olona entre guillemets hoe évacuation sanitaire nisy fotoana indray mandeha ny olona ny arovanay dia torana ohatran'izao ary saika nanao arrêt cardiaque tao amin'ny chaîne pénal année 2006 fa nahazo ny avian'ny
juge d'instruction aloha zay vao afaka nitorana azy tany am-ponja aloha nanao soni zay vao maka ny avia médecin chef ny fonja zay vao entina any amin'ny HIRA na hôpital HIRA justement natyfatsana ny olona ny arovako tamin'izay fotoana zay ary ny HIRA raha mbola mandinika manana atao hoe pouvoir discrétionnaire andray na tsy andray an'le olona voafonja hiditra ny hôpitaly mavarina fa ao amin'ny chaîne pénale agny tonga de nisy hôpitaly eo akaiky eo e tonga de nisy ambulance amiko zany dia efa nomaniny zany zavatra rehetrarehetra zany ankehitriny moa mampalahelo mare fa de hoe lasa ny Maurice tamin'ny 4 maraina izy zany tsy narean'izany amiko député Rakotomanga Lanto mbola za ihany koa ny avocat miaro azy nangataka main levée ana interdiction de sortie tsy namena nefa narary olona tsy voafonja fa ity madame Claudine dia olona voafonja dia navoaka tsy fantatro zay fanarahana procédure fa amiko ny olona voafonja avoaka complice ake zany ny fanjakana miresaka évasion fantaniana mipetraka dia ity Rina Andriamantavy zay sénateur moa tamin'izay nalona ny tondresaka indray mandeha tamin'ny mois d'avril dia niteny hoe izahay dia zéro tolérance taitra tamin'izay heritaona tokoa zay 1er avril aiza le tolérance atratratrany ny sénateur Rina Andriamantavy tolérance zéro izy ka tsy maintsy apiarina ny lalàna apiaro ara le lalàna maninona tsy mihetsika ny en fitsarana ohatra hoe any amin'ny procureur général na cour d'appel momba ny IST satria ny interdiction de sortir ohatra ressortissant malgache tsy ministère mamoaka azy fa tsy maintsy ny procureur général de la cour d'appel naninona tsy natao zany IST zany fa maninona ny tafapirotsaka ty olo ty sa rehefa manam-bola ny tena sa rehefa conseiller à la présidence ny tena dia ao anatin'ny fitondrana dia tsy tavozavoza fitondrana mamoaka IST dia nefa mailamailaka ery ny teny hoe avoay madame Claudine alohan'ny alohana sous mandat de dépôt azy dia ankehitriny moa lasany Maurice amiko zany na manaraka procédure na tsy manaraka procédure bafouer les principes d'égalité de traitement goavana be io amin'ny bonne gouvernance dia asa angambany ahoana moa fipetraka zany anivelan'izany za aloha nareo hoe misy pénitentiaire vavy nanaraka anazy fa fantaniana petraka hoe arégulariser ve zany ny procédure rehetrarehetra fa na izany ara ny eo amasony opinion publique ratsy ny fipetraka zany ankehitriny ao amin'ny Ezekiel 37 ao andininy voalohany dia misy le hoe loasa feno tolamaina dia ity Madagasikara ity le loasa le tolamaina dia le problème maro be apetraka fitondrana eo amin'ny fomba fitondrana ny tany sy ny fanjakana maina ny tolana zay sisa no hita fantaniana apetraka dia ahoana ozy izy ny communauté internationale manoloana zao trangan-javatra tsy fahita era-tany zao mbola hitsofoka ihany hoe communauté internationale hoe anao nini ohatra fitsabahana ohatr'izay sa hiteny koa izy hoe averina amin'loha ny zavatra rehetra ny olana anankiray mahatonga zao tantara ratsy zao dia ny HCC tao amin'ny HCC ny olana voalohany no mipetraka ny fitondrana ty tany sy ny fanjakana ity hoe non application de l'article 54 ny resaka mandat impératif anolavina ny HCC zay tokony mijery ny constitutionnalité des lois lasa miteny ray izy ao amin'ny décision any hoe manao régulation des institutions zavatra tsy mbola fahita zany fa noforonina zany hoe tiako lazaina ankehitriny manoloana ny eto amin'ity émission ity dia na ny ministre fitsarana na ny premier ministre amin'ny famoahana IST tsy nanao ny asany na ny ao amin'ny procureur général de la cour d'appel tsy nanao ny IST na ny
ny procureur de la république age tokony se saisir d'office en cas de flagrant délit oatra reny ohatran'ny se saisir d'office izy tamin'ny sénateur Lilisson tsy misy manao daholo zany rehetrarehetra zany fa kosa manao kosa zareo rehefa misy évacuation sanitaire zay angamba azo lazaina ny institution ray manontolo zany ankehitriny a dia misy gangrène avokoa. Mankasitraka anao maître ny vahiny tato anatin'ny fampalam-bavao mialohan'ny tena isarahantsika nefa mitetaka-riva itsy inona ny famitsinana azonao entina zany amehezana an'izao zava-mitranga rehetra izao indrindrindrindra moa zany mandina ny raharara matoa Claude Indrazay Mahonjy. Tsy mitovy ny fampiarana ny lalàna eo amin'ny vahoaka samy vahoaka. Ohatran'ny kahany sénateur Lilisson zay arovanay, ohatran'ny kahany lanto député Lanto Rakotomanga zay arovanay, tsy mitovy ny traitement natao tamin'ireo olona reo zay amin'ny mapara sy madame Claudine zay an'ny HVM. Tsy mipetraka zany le principe d'égalité any olona rehetrarehetra tsy ao anatiny atao hoe bonne gouvernance tsonitsika amin'izao fotoana izao ka fantany mipetraka hoe hotohizina ve sa tsy, zaka ve le toerana sa tsy. Dia isaorana feno ianao maître Ihaza Rakotoson vahiny tato anatin'ny fampalam-bavao mbola isy ihany moa izany fotoana anasaina hanao indray vahiny hatrany ato anatin'ny fampalam-bavao. Saora tompoko.